aoka hoenoantsika mifanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany iainantsika sy velomantsika. Fa voasoratra hoe anaka tandreminy teniko atonga lany ny sofinao iain'ny filazako, aza vela iala eo masonao izy faraketo amponao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry havana malala tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, ko andeha hiaiky ny fahotantsika sy fona eo anatrehany, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra tsy toa, raha miverina mandinika tokoa izahay manoloana ny sitraponao, dia tsaronay fa ny teninao ny isim-piainana, ka aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Fanilo ny tongotra sy fanazavahana ny lalana, ary tonga nofo ka nonona taminay mihitsy ny teninao mba azahoanay famonjena. Nefa menatra izahay ankehitriny, satria na niaino ny teninao ary izahay dia toa tsy matahirina mankatoy izany akory. Fa izay sitrapona ihany no ataonay, ny momba n'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao izay tsy mahasoa, mamatotra anay amin'ny aizina sy ny fahafatesana no mameno ny fonay, fa tsy ilay teninao izay mitondra sy mahatonga fiainana ho anay. Ka na ny fitondrantenanay, na ny fisainanay, na ny fiteninay dia tsy manome voninahitra anao Tompo Andriamanitra. Mifona izay Tompo, mamindra fo aminay mpanota mahantra, avaozo ny fonay ho fonena ny fanahy masina ko amin'izao sisa izao. Dia tsy anao izay tianay atao fotsiny manohitra ny teninao izahay, fa hiaino marina ny teninao, hitandrina tsara ary andrakitra izany ao am-ponay ka ho fiainanay. Enoy ireny vavaka ry Tompo Andriamanitra, fa ataonay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy anay izany. Amen.
fahasamalana raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Hoy ny tompo izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho eloy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa mba arary fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina kosami amin'ny deran'ny tompo. Isika noho ny amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Hiomana amin'ny torjian'ny tenin'Andriamanitra isika koa hanao hira izao ny rantsanatany-ketsika.
vaky ny teny soratra masina isika. Zany dia hitantsika ambokiny Zakaria toko fahavalo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Zakaria toko fahavalo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny tenin'i Jehovah tompony maro nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, saropiaro dia saropiaro any Ziona, eny saropiaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Izao no lazain'i Jehovah: efa tafaveriny ho eto Ziona ka onona eto afovoan'i Jerosalema, ary Jerosalema dia atao hoe tanànan'ny fahamarinana, ary ny tenimbohitra Jehovah tompony maro dia atao hoe tenimbohitra masina. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: mbola isy lahy antitra sy vavy antitra hipetrika eny an-dalamben'i Jerosalema, samy tena amin'ny tena eny an-tanany isan'olona noho ny fahanterany. Ary eny an-dalambe any an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: raha mahagaga izany eo masony sisa amin'ity firenena ity amin'izany andro izany, moa mahagaga eo maso koa va, ho Jehovah tompony maro. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany antsinanana sy amin'ny tany andrefana, ary hitondra azy aho ka honona ny Jerosalema izy, ary holoko izy, ary za kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Amen. Epistilo an'ny Efesiana toko voalohany atomboka amin'ny toko ny andimy fafito ka mitsahatra hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Epistily ho an'ny Efesiana toko voalohany ny andimy fafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rano, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavana izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampifantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, ahatanterahany fitondrana tao mandrapatapitry ny andro voatendry, anangona ny zavatra rehetra ho iray amin'ny Kristy, na ny an-danitra na ety an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrenitra teo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny kasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantenan'i Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny famarinana dia ny filaza tsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasaina tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy masina izany no satatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Filazana tsara araka ny Jaona toko fahadimy. Jaona toko fahadimy andininy fa-telopolo ka hatramin'ny andininy fa-fitondefapolo farany. Jaona toko fahadimy andininy fa-telopolo ka farany fa-fitondefapolo. Izany dia vakiana eo am-pitsangana. Ionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona fa fantatra ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Izaho dia avy amin'ny anaran'ny raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay ifampitady laza ahoana no fino. Ataonareo izay ifampitady laza ahoana no fino nefa ny laza avy amin'ny Andriamanitra tokana kosa
dia tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izany no hiampanganareo amin'ny ray. Misy ny mpiampanganareo, misy misesy izay itokinareo. Fa raha mba nino any misesy ianareo dia nino satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy nino izay misoratana ianareo, ataonareo ahoana ny fino ny teniko. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninay amin'ny fahamarinana. Hivavaka isika tompoko ry Jesosy Kristy tompo ilay teny tonga nofo sotranao izahay ankehitriny. Fa voavaky teny ny soratra masina izay mampianatra anay mandrakariva ahafantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Ny teninao dia haina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ao amin'ny nofony rehetra, faniliny tongotray sady fahazavan'ny lalanay. Misotranao fa nomenao lohahevitra mifandraika amin'ny teninao Andriamanitra tokoa izahay hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Dia iny mpanomponao Jesosy efa vonona indray hanambara aminay ny sitraponao. Ny fananao masina ny ambomba azy mandrakariva ahafahany milaza zany afatra somafaly avy amin'ny teninao Andriamanitra izany. Izahay izay mihaino kosa ataovy manana fiainona tsara, ataovy mandray, ataovy mankatoy izany teninao izany. Mba tsy ho mpiaino-panadino izahay ka mitaka ny tenanay ihany koa. Dia mankasitraka indrindra tompony amin'ny fitiavanao anay fa manana anjara lehibe izahay ny amin'ny dian'ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony anaovanay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ary tsy hoe manam-pahaizana tsy manam-pahaizana satria ny fahalalana, ny soratra masina lasa fahalalana. Soratra masina amin'ny sasany filôzofia fahendrena mitady moraly izy. Raha amin'ny andro olona atao tam-piangonana hoendry hoe babaka tsy babaka mihitsy. Satria tsy zany ny tanjona fa eo amin'ny Kristy. Ary tsy ny fahaizanao tsy anjery an'io fa ny profesera anay dia misy ate raha na zava-baiboly tsy resinao. Fa rehefa mamarina izy ny teny hoe oka zava-tsara kosa fa zany Jesosy zany tsisy mino an'izany tsika. Profesera titulaire fa ate. Ka tsy ny fahaizanao tsy anjery an'io koa ny zava-dehibe. Fa tsy niona tamin'ny tompo ianao na namaky baiboly impito hatramin'ny farany ary Genesis hatramin'ny Apokalipsy. Fa na verset iray kosa ny eninao rehefa miaona amin'ny tompo ianao dia zay. Ary zany mahatonga ilay olona mbola sahirana izy, mivavaka be dia Jehovah ny mpiandry ary nipetaka teo. Fa rehefa nanambola izy tsy méchant. Satria tsy azo ny kaela be zay ina ny dikany hoe Jehovah ny mpiandry ary. Fa nataony gardien ny tranony fotsiny io. Fa dia venareo moramora ilay hoe miaona amin'ny Jesosy. Tsy firy eo amin'ny natin'ny fiangonana ny olona amin'ny Jesosy fa lazaiko zany. Fa ny tsy miaona ny ankamaroany fa ny vavaka. Fa tsy hoe zavatra moramora ilay hoe miaona amin'ny Jesosy. Amin'ny zavatra ataonao fiteninao, ny fihetsikao, ahafantarana fa olona tsy niaona tamin'ny tompo ianao. Tininareo io Jesosy. Miezaka nareo. Nefa ianareo tsy miaona aminy. Tsy mahazo fiainana ianareo, tsy misy fiainana ao anatinareo fa pokaty faty mandehandeha satria tsy niaona tamin'ny tena. Andininy fa 570 hatramin'ny fahaenina 570 vakitsy. Ary zay ny zavatra hitranga aminareo Jesosy. Misy mpiampanga ianareo, misy vavolombelona miampanga aminareo. Amin'ny soratra masina rehetra eninareo sy ny soratanareo miteneninareo hiampanga anareo zany. Dia rehetra neniteny 570 hatramin'ny 770 vakitsy. Aza ataonareo fa izany hiampanganareo amin'ny ray. Misy mpiampanganareo dia mosesy zay tokinareo. Fa raha mba nino any mosesy anareo dia ho nino ahy. Satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay ny soratany anareo, ataonao ahoana ny fino. Ambaran'i Jesosy, ina moa midikany hoe mosesy amin'ny Jiosy. Ny mosesy amin'ny Jiosy dia midika zavatra telo farafahakeliny. Voalohany ny mosesy ilay olombelona, izy ny mpaminany ambony rindra, sady mpaminany mosesy ny mpisorona, ny mpitondra fanjakana. Manana mpiampanganareo, ary ianao ihany nanipika ny tao
tsy pastera akory aoka zavo ianao na nipika ny tao nefa tsy nirarahainao ary tsy nampiaonanao tamin'i Kristy ianao na metaka ny tamin'ny akanjo any vatanao t-shirt misy soratra samasiny nanaovanao tamin'ny fankalazana ianao na metaka ny fa tsy nampiaonanao tamin'ny tompo ary zay zany a le hoe mampiona amin'ny tompo voalohany dia toroteny romanina tompo fahafolo ary azavain'ny Isaiasy Paoly samy miteny hoe tsy ny olona rehetra ny miaona amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara amin'ny romanina tompo fahafolo 9:7 tsy ny olona rehetra ny mino romanina 9:7 vakitsika aminaran'ny tompo nefa tsy izy rehetra nanaiky ny teny soa mahafaly fa ho Isaia Jehova o iza nin'ny teny rehefa mandray ianao izy amin'ny Efesianina mahazo lova rehefa maray ny Kristina mahazo tomboka se